Nandalo tao amin'ny distrika Natalà ny kandida laharana fahadimy amby roapolo Marc Ravalomanana. Isan'ny nampiavaka izao fahatongavany atao Atalà izao ny fionany tamin'ireo ben'ny tanàna voafidy atao anatin'izany distrika izany. Ireto olom-boafidy ny fotony ireto izay vonina ny ara-iasa amin'ny K25 voaresaka atao anatin'izany ny lafiny fahadiovan'ny tanàna. Fa manodidina kosa ny tontolon'ny fifidianana fiatrehana ny fiodinana faharoa dia nambara ny kandida Marc Ravalomanana fa ilaina ny fahatongavana mifidy ary tena zava-dehibe kosa ny fiarovana ny vato. Tena faly tonga aty Antalà aty amin'ny faritra Sava avy niona sy fampidinika tamin'ireo ben'ny tanàna eto amin'ny distrika Antalà ary dia mahita le fahadiovan'ny plage ty mantsy le plage nisy an'ilay fakofako nentin'ny cyclone madio soamantsara izy ty zava-dehibe ny fionana sy ny dinidinika zay natao teo amin'ireo ben'ny tanàna ary izy ireo koa vonina tena vonina tanteraka satria tadidiny le fanadiovana ny tanàna. Fanamby fanaovanay dia hoe ampanoloso amerina ary indrindrindrindra anamboatra anangana ny tanàna indray mbo lasa madio tanàna madio mahate honina ny tanàna eraky Madagasikara. Ho apetrakantsika eto mantsy lay fitsinjaram-pahefana tena izy mena ny asiny ben'ny tanàna mena asiny fokotany ary ihany koa ho ampiny izy amin'ireo asa tokony ataony rehefa madio ny tanàna rehefa mahate honina sambatra amponinao aminy. Zay ny mendrika ny vahoaka eto Antalà misy aho miaraka amin'ireo ben'ny tanàna sy ireo chef fokotany ny mpampianatra ny olon-tsotra ny député indrindrindrindra dia nidinika teo zay dia mifampiresaka teo zay dia tapaka ny hevitra fa hiasa iaraka ary rehefa hiasa iaraka amokatra be zay rehefa avy eo fa nitambiny zay kosa dia tsy maintsy atao zay hanatsarana sy hananganana indray ny firenena vanina ametrahana amin'ny toerana maizy azy ireo fitsinjaram-pahefana tena izy dia ny chef fokotany ny ben'ny tanàna tena faly ahy aingana dia aingana dia vitantsika indray ny fanaraina ty firenena ty satria tena tsy misorona mihitsy zareo fa tena namoaka ny tao am-pony tena nilaza izy hoe zay président tena faly zay fa dia hiatrika ny DG mitolo fa hitantsika amin'izay ny hitsarana ny mety sy ny tsy nety ary indrindrindrindra ny mpandrava sy ny mpanangana ka dia leo ho avy anjaranareo amin'izay zao no mahita hoe aiza no anentanana voaka mba tonga hifidy fa ny tena zavatra lehibe koa dia ny fiarovana ny vato tandremana tsara hoe ary voaka mihaino asy mijery amin'izao fotoana zao arovo ny vatotsika reo délégué zay apetrakitsika tena ho délégué tena vonina hijoro ary tena vonina hiaro reo vato azotsika ireo